Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Itokana mandritra ny fotoana tsy voafetra na anao grève illimité manomboka ny alarobia izao ny mpitsara mivondrana anatin'ny sandika mpitsara manerana ny nosy sy ny pirakitra raha na ilika ary tsy nyvaliana ny fitakian'izy ireo antony nanaovana izany fitokonana izany raha ny tapaka taorin'ny fivoriam-be. Totosa androany tena mingara sorany ny Tour du monde de la francophonie ho an'ny Madagasikara fiara-miasa teo amin'ny Cool TV FM sy ny TV5 Monde. Androany tamin'ny 12 ora latsaka ora teto an-toerana no nampita mivantana maneran-tany teto Antananarivo. Trano manodidina ny 200 no kasaina ho arodana eny amin'ny fokotany Antandrokomby Mahintsy noho ny fanitarana lalana kasain'ny Sinoa tao. Manohitra izany ny mponina eny an-toerana ary nanao hetsika io maraina io. Ny commune Andoran'ny Fotsy indray no nandray tsena fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay fanaon'ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ny ity androany ity. Afa-po avokoa izay tonga teny an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena nanamafy ny sazy atao amin'ny Korea Avaratra indray omaly ny filoha Amerikana Donald Trump tamin'ny alalany didim-panjakana. Nilaza ihany koa ny mpitondra Amerikana fa anasazy izay mifandray ara-paritra rehetra amin'ny Korea Avaratra. Ny andidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Cool TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia vokatry ny falilikiliana sy ny tsy famaliana ireo fitakian'ny mpitsara sy ny pirakitra raha ny fitsarana ny fijaban'ny fahefana mpanatanteraka amin'ny asan'ny fitsarana dia nanapa-kevitra ny syndicat-ny mpitsara sy ny syndicat-ny pirakitra raha fa hanao grève illimité manomboka ny alarobia fa 17 ny volana septambra ho avy izao. Tsy isy ihany koa ny mpiandra raha fanampanazavana. Fionambe izay nataon'ny syndicat des magistrats androany dia tapaka izany fa hiditra amin'ny fitokonam-be illimité izany hoe grève illimité ny mpitsara ny greffier syndicat des greffiers izay nanao fikambanam-be androany koa dia nanapa-kevitra tahaka an'izay koa hiditra amin'ny fitokonana tsy manana fepo-taona ry zareo ka dia hanomboka amin'ny alarobia ho avy izao zany izany fitokonana izay atao eo anivon'ny fitsarana izany. Izay zany ny fanapa-kevitra nivoaka androany ho an'ny Rodota. Ny voatra nandritry ny adihevitra izay nikarakarain'ny antoko Freedom omaly tetsy Andrainarivo ny ahiahy fa tsy misy ny fahatokisana ireo mpisehatra eo amin'ny sehatry ny fividianana ilay komity iombonana amin'ny ministera anatsarana ny lalam-pifidianana. Andra Arson. Mampametra-panontaniana toko Freedom ny fahitany fa toa fian'ny gouvernement tahirera ankehitriny ny fanaovana andrijan-teny ny fanatsarana lalam-pifidianana ka nahatonga azy ireo nikarakara adihevitra nanasana ny rehetra omaly teny Andrainarivo. Maninona moa ny fihin'ny gouvernement tahirera ny famolavolana fitsipodalao dia atao tikano tsy tikano zany izy ity nefa isika mirahira-trano hoe fifidianana hoeken'ny rehetra ny tanjona. Marina loatra fa ny tenin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement hoe tsy maintsy ho raisina hiaingana ny hevitra voangona tamin'ny alalan'ilay voamera fankakevitra na ilay commission consultative izay notarian'ny voamera mahaleo tenan'ny fifidianana ny asambolana maro nanangona ny hevitra ny voakasika rehetra
manodidina ny fifidianana io. Niainga tamin'ny lesoka samihafa hita tamin'ny fifidianana ny fandimby. Satria ireo didim-panjakana roa izay nananganana n'ilay commission consultative sy ilay comité interministériel dia tsy misy andinina iray azy manery ny gouvernementa tsy maintsy aka sy andray ny hevitra narosiny ilay commission consultative. Nisy fampiarana lalàna sy ny kajikajy politika ho fitazomantsezy ampitondra no olana ho amin'ny fanatsarana ny fifidianana eto amintsika raha ny hevitry ny GEN na ny groupement des experts nationaux araky ny nambara Rakotarsson Bruno mpandrindra national ny GEN. Isy tena flou africaine anankiray zay tany Congo, président congolais tamin'ny taona 2010 tany angambany zay hoe on n'organise pas les élections pour les perdre. Zay teny zany hoe tsisy fotoanam-panjakana ikarakara fifidianana raha ho faharesena no azo. Tsy nampiarina mihitsy manko le lalàna ny feny mpanao politika ny opposition iny. Fa ao anatin'iny dia mazava be fa manana toerana telo ao anatin'ny CENI ny chef de l'opposition manindry. Fa iny moa zany gomena. Raha tsy manome herijika mitovy ny mpifaninana lalam-pifidianana dia mbola hiteraka krizy eto amin'ny firenena zany hoy ny filohan'ny KMF Kno hoe Rabikijana Félix. Lalam-pifidianana raha tsy manome herijika mitovy ny mpifaninana dia fototra anankiray isy niteraka krizy eto amin'ny firenena izay. Satria raha vao tsy mitovy ny herijika dia midika zany fa mahazo vahana ny andaniny. Ohatra andaniny tiako resana amin'izany ohatra hoe mahatonga ny olona iteny hoe candidat-mpanjakana. Ka raha vao midika zay candidat-mpanjakana zay dia mampiasa an'izay fahepa-mpanjakana zay ny ambaratonga ny rehetrarehetra. Ka takina zany amin'izay lalam-pifidianana ivoaka eo ny anomezana herijika mitovy ny mpifaninana ara-pifidianana. Nandritra ty adihevitra mahakasika ny AI amin'ny fanatsarana lalam-pifidianana omaly ity no nilazan'ny mpandray anjara ihany koa. Fa nahoana ny gouvernement irery no nakandraikitra farany ho mpamolavolan-drijateo no fanatsaran'izany fa nailika ny hafa ohatra amin'ny filohan'ny CENI. Mampiseho sady ny fitiavan'ny gouvernement tamerina ny fanao toy ny namolavolana ny rijateny dalàna amin'ny fenserasera sy ny fifandraisany farany teo ve izany ho atrandro mpandray anjara. Izany ihany koa ve hoy izy ireo ny tsy nahitana mihitsy ny filohan'ny CENI nandritra ny famolavolana fanolorana tolo-kevitra tao anatin'ilay commission consultative. Tsy nisy valiny avokoa moa izany fantanin'izany satria tsy tonga namalina fanasana azy ny solotena avy amin'ny ministeran'ny haritany izay solotena-mpanjakana nandritra ity adihevitra natao omaly teny Andrainarivo ity. Totosa androany tetsy amin'ny gara Sorano ny Tour du monde de la francophonie ho an'ny Madagasikara fiara-miasa teo amin'ny Cool TV FM sy TV5 Monde androany tamin'ny 12 ora latsaka ora teto an-toerana no niampita amin'ny vatana maneran-tany ny teto Antananarivo. Michel Arnaldzon. Araky ny fanambara ombieny androany tokony ho tamin'ny 12 ora atoandro no nampita ny vantana maneran-tany ny anjarany tamin'ny Tour du monde de la francophonie Madagasikara. Tetsy amin'ny gare Soarano no nampitany izany mivantana nanomboka tamin'ny fanampanazavana nentin'ny filoham-pirenena malagasy izay filohan'ny francophonie amin'ity taona ity ny fahitany ny atao hoe francophonie sy ny fahitany ihany koa ny Tour du monde de la francophonie. Taorin'izay nisy ny fandraisana anjara n'ireo mpanan-katona saina tamin'izany ka isan'izany mpanao sary nara antsoina hoe graffeur natikaly fa tao ihany koa i Samuel sy ireo maro hafa. Fa zanaky ny tena enjan'izay lay tompon'ity tanty zanaky ny tena atikile fa ny sakra ao antsika ty taona ohatraohatra tao atsoty natsangany Josefa sy Mario raha nanakara-panondro an'izay Denis soratra hoe Kristy. Nizara telo amin'ny ankapobeny ny lohahevitra noresaina nentina namarika izay Tour du monde de la francophonie izay ho an'ny teto Madagasikara. Niisa valo ireo vahiny nasaina tamin'izany. Lohahevitra mikasika ny francophonie amin'ny ankapobeny anasana ny Rindra Dupré avy eo amin'ny Alliance Française, Emerson Mpanoratra ary Zoera Rivo mpikirakira foie gras.
Ny lohahevitra faharoa kosa mikasany entiky francophonie eo amin'ny sehatry ny mozika nanasana ny mpanakanto Jojo sy Samuel ary ny lohahevitra farany izay niompana betsaka teo amin'ny tontolo ny fahatanorana sy ireo zavakanto misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao nanasana ny mpanao sary vahiny iray Franco Clerc, ny mpandimatsiana iray Judith Olivia Manantena Soa ary ny slameuse malagasy Kayla. À la fois mère et enfant. Je ne suis plus une enfant, je suis mère à présent. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Je me suis rendu compte que la vie n'était pas un jeu. Je me suis prise moi-même à mon propre jeu. Je suis et je veux, mais... Nanomboka omaly ny fampitana mivantana ny Tour du Monde de la Francophonie manerana ny firenena 13 izay niainga tany Paris mitohatra ny Montréal mandalo eto Antananarivo ary ny farana tany Kinshasa. Firenena 50 manerana ny kontinanta 5 ihany koa nandefa ny fandaharana mandina ny 50 sy 300 tapitrisa ireo tokantrano no vinavanaina ity ny etsikiny etsika maneran-tany ratsy aivany ary Yvette Rasolo avy eto amin'ny Cool TV sy Sébastien Follin avy amin'ny TV5 Monde no nanentana ny fandaharana tao anatin'ny 12 minitra ho an'ny teto Antananarivo. Antsirangana tanàgnana habe androsinojo rano fisehany tiakota zagny ny place Joffre Joffreville antegna mitsijo jiabe tanàgna anatirako ampoangy be sambavany olo be marivo mafana misy manaranare mazavaka volona ny tsary. Isaonan'ireo mpiara-miasa tamin'ny Cool TV tamin'ny fanatotosana iny fandaharana iny ny Telma Madagasikara ny Madara Développement SA titanina tamin'ny feo sy ny azavana ary Annick Beauté tamin'ny taovolo sy ny tare ma création tamin'ny nampiakanjo. Mahakasika ny Tour du Monde de la Francophonie izay atrandriny amin'ny ankapobeny lamina ary totosa antsakany sy andavany izany ho an'ny teto Madagasikara Antananarivo afapo ireo mpikarakara raha ny fanazavana azo mampanantena ihany koa ny avy eto amin'ny Cool TV FM amin'ny fitohizan'ny fiara-miasa amin'ny TV5 Monde. Michel Arnar Jonatra. Afapo izay raha fehezina ny teny fohy avy amin'ireo mpikarakara ny Tour du Monde de la Francophonie izay nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ny fampitana mivantana avy eo amin'ny gara Soarano. La francophonie s'est très bien passé, ça s'est passé assez vite, malheureusement trop vite même j'ai envie de dire. Totosa soma tsara ny anjaran'ny Madagasikara tao anatin'ny Tour du Monde de la Francophonie. Vetivety loatra ny nantotosana azy ary satry azy hitsanona eo ihany. Afapo ihany koa izahay tamin'ny fandraisana anjaran'ireo mpanakanto maro. Nahaliana ny adevitra, samy naneho ny heviny ireo vahiny nasaina ary izay mihitsy no nandrasanay. Nisy antony ihany koa moa hoe maninona izy ireny no nasaina. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour de la francophonie. Isan'ny nandray anjara betsaka tamin'izay fampitana mivantana sy ny fiara-miasa rehetra ny fahitalavitra Cool TV amin'ny ankapobeny nizotra tsara ary totosa tamin'ny antsakany sy andavany ny asa rehetra raha ny fanazavana. Totosa aloha ny androany asa mambolana le izy tsy asa vetivety satria fantatra raha mahafantatra hoe ny fiara-miasa amina orinasa sy olona ny ivelany zany misy norme be da be arahany. Vita iny 52 minutes fa préparation an'iny efa enim-bolana zay faly aloha amin'ny zavatra vita nahazo expérience ny rehetrarehetra faly ihany koa ao anatin'le izy hoe matona alain'ny olona ho partenaire amina zavatra ngeza be diffusé any amina firenena maro ohatran'io dia mba fantany aloha zany hoe afaka mitondra ny anjara brika amin'ny resaka fahaiza-manao amin'ny resaka teknika. Ny fitohizan'ny fiara-miasa amin'ny TV5 School misy fiara-miasa foana eo efa hatramin'izay. Raha tsy hijery ny formation nirahana nanao tamin'ny ho an'ny animateur sy ny mpanao gazety ataon'ny TV5 reny be da be ny fiarahana na ny émission TV5 makaty amin'ny Kolo ny production Kolo
alefa ny TV5 amina resaka documentaire soatra zany toy foana ny fiaramiasa. Araka izany, itoy ny fiaramiasa ny Cool TV sy ny TV5 Monde ary velatra amin'ny sehatra ambonimbony hatrany. Izany rehetra izany entina ho fanomezana fahafam-po ho an'ny mpijery. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tsy anaiky hatramin'ny farana dia anady orooro aza ireo mponina ao Ambatolampy Vohilava any Brickaville resaka momba ilay fitrandrahana grafita ataon'ny orinasa DNI. Tsy mahazo miresaka amin'ny mpanao gazety, tsy mahazo mampita vaovao. Izay no zava-misy iainany ireo tantsaha mandinika. Fanadina. Ambatolampy Vohilava aty amin'ny 30 kilometatra tsy nanany Brickaville ity tanàna ity. Efa nentina tamintsika tato amin'ny vaovao ihany fa olana ny tsy faneken'mpona ny fidirana amboletra ataon'ny orinasa DNI no olana. Ankehitriny, anaty ororo reto mponina reto. Izy ireo izay tsy manaiky ny tambiny omen'ny orinasa ho vidin'ny tany izay anaovan'izy ireo fitrandrahana. Za zany matetika miteny amin'ny raha io dia poaka koa ty zany dia agnita lany koa zany dia ohatrany manahirana anahy teny zavatra maro zany. Fa ny zavatra hita voaresaka agny dia zavatra misy mitombona daholo zay tsisy lainga. Tsy samy teny, tsy samy maneho hevitra intsony satria matahotra basy, matahotra fonja. Ny talata ho avy izao ireto mponina reto vao afaka miteny izy ireo. Amin'ny 26 any tongavandry dia hoe aeondry magnadina zany eo chef district sy zareo jiaby zany dia eo zay miresaka tsara. Dia hoe nony ionitra mbola tsy efanjareo. Le compensation mbola tsy vita. Zay ny fampiresana amin'ny 26 io. Zay ny antony fampiresana amin'io zany ifandamina amin'izay. Rehefa tonga ena re dia hitanareo izy io aby tsy nahazo compensation mety mbola maromaro izy akeo. Olona efa raiky tahotra, inona fanaiky mora foana izay resaka roson'ny orinasa. Tsy rarina, vola 3 alina ariary ny tambiny vidin'ny tany anaovana fitrandrahana. Ny tahaka izany ny traken'ny vahoaka. Hatramin'ny mpanao gazety nanao fanadihadiana dia norarana tsakasary, tsakafeo na iza na iza. Ay, interdit makasary. Grafita ny trandrahana aty Ambatolampy Brickaville. Manan-karena ity toerana ity. Orinasa kanadiana ny DNI saingy malagasy milaza olona ambony ao amin'ny primature no mitantana azy. Manao ny daniny kibony. Tsy anaiky ny vahoaka saingy tsy misy pia. Efa nangina noho ny antony tsy mazava ny tompona ndraiky mpanjakana aty amin'ity faritra ity. Mijoro manohitra ny fikasana andravan'ny trano fonenan'izy ireo ny mponina ao amin'ny fokontany Antandrokomby, komuna Mahitsy. Isy ny fitrandrahana vato ataon'ny orinasa sinoa iray ka tsy maintsy hitarina ny lalana. Trano manodidina ny 200 no harodana vokatra izany. Iona saina. Ankasitranay ny fanamboaran-dalana hoy ireo mponina ao amin'ny fokontany Antandrokomby, komuna Mahitsy, saingy lavinay ny fandravana trano. Mijoro araka izany ireto mponina manoloana ny fikasana andravan'ny trano fonenan'izy ireo noho ny fanitaran-dalana ka saina atao mialohan'ny hitrandrahany Sonovato ao amin'ny komuna Mahazaza. Misy ihany koa ny kolikoly amin'ity fandravana trano ity raha ny fahitan'ireo mponina azy. Ireo izay mahatolotolotra tsy voakasika ny tranony. Tena mampalailana ety zany dia le trano harodana. Zay tsy hoe mandany le famboaran-dalana raha ny lalana ampovoany iny zany tsy mampaninona anay na asina kanalina kely ary amin'ny sisiny. Ary zavatra mampalailana koa dia nilany andrefana no esorina fa nilany esinanina zany tsy analana mihitsy na dia kely ary. Nefa nilany andrefana tamin'ny anaovana trano zay misy an'iny poteau-njiro iny zany. Dia tokony hoe ny poteau-njiro iny zany azo anaovana trano ny any ivelany. Iny Mahitsy iny ary lalana provincial tsy nisy narodana le trano. Ety nefa ngedanony any ny lalany. Dia ahoana ny tokony androdanana an'le tranon'ny olona. Zany rehefa edredinao fa ny karamako niainako tamin'ny taloha dokera. Dokera zany karamana dokera zany nazahoako an'izao zavatra nefa hivadika antra indray nefa mba manako hoanina kely ihany aho zao fa tsy dia hoe anina fa mba misy hoanina kely nefa ho simba le zavatra. Zay zany zavatra mampalahelo fa zay tsy misakana an'le fanamboaran-dalana tompoko fa tombontsoa ho anay zany le fandambaran-dalana amin'le vahoaka. Kanefa kosa raha ho simba le zavatra tahak'izay dia mampalahelo n'le vahoaka. Ay ary zay ny anty. Manao mafy an'izay endrika kolikoly izay ihany koa ny sefokotany ao Antandrokomby, izay nahita ny plan definitiva teny anivon'ny komuna, mahafantatra tsara ireo trano voakasiky ny fandravana sy ny haben'ny lalana. Iren'le plan definitiva dia zavatra mahagaga ao manomboka amin'ity le tany tsisy an'ny ity miala ery be mandomby ery parapatonga eto dia asana any amin'ny metra any kely zany le habeny le arabe natao. Zany hoe tsy io arabe io fa mbola misy mitotota kely mitatra io. Kely le izy
fa rehefa tonga hiditra n'ity tanànanay ity kosa rehefa eto anany eto de tonga de miakatra de 12 mètres amin'izay parapatonga mamaky ny tanànana iray manontolo any de 12 mètres za mahay mamaky teny tsara mahay mamaky an'le soratra de rehefa ivoaka an'le tanànanay ary ambony ary de miverina an'le kely indray le izy de zavatra mahagaganay zany hoe fa maninona noho izay fa raha azo natao an'le 8 mètres ihany ny teto manaramba atao 8 mètres le mamaky ny tanànanay fa tsy arodana ny tranonay hoe mamero etsy an'le tomponanina de le tomponandraikitra de avilin'le anina avilin'le lalana zany ny ben'ny tanàna ao amin'ity community nantenain'ireo vahoaka fa hiaro azy manoloana izao olana sedrainy izao miray tsikombakomba amin'ireo sinoa izay mitrandraka vato raha ny fanazavan'ireo mponina trany izay nisy tsy nanaiko alaina sary raha ny commune aloha tsy miaro vahoaka satria ny commune teto anie tany sininy ny amina tany sininy sy ny commune ao avaratra ao ny firasana ben'ny tanàna ao avaratra ao telo zany izy ny tany sininy tsy nisy teo an-toerana ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana iamafy ny hetsika hoy ireo mponina ireo raha miziriziry amin'ny heviny ny ben'ny tanàna sy ireo sinoa amin'ny fandravana ny tranon'izy ireo nandefa taratasy miantefa mirafitra isan'ambaratonga ihany koa ireto mponina ireto manoloana izao fikasana andravany trano fonenan'izy ireo izao sy ny fito-pejy no voangona ankehitriny no tanterahana omaly tao Antsohi ny fitsaran'ilay ben'ny tanànan'ny Bealanana nivoaka ny didim-pitsarana sazy miatitra mandoha lamandy 5 tapitrisa ariary tsy maintsy aloha amin'ireo mpivarotra ary sazy miantona heritaona tsy afa-boa ireo mpivarotra manoloana izany fanampanazavana nanamarina izany procureur ary nolazainy fa hoe hita fa tegna misy fantakan-dalana filo zany nefa somary gaga zahay raha namoaka didy ny filohan'ny fitsarana fa dia ny fagnaraka tamin'izany tanteraka araka ny fahatanay azy satria naboaka hoe sazy misy antogno ray tagno avy akeo namboa vola ray tapitrisa aminay ologno 5 zany hoe miboaka 5 tapitrisa ariary zay zany nivokotra ny boaka tao ka raha ny fahatanay azy tsy dia mifagnaraka miheloko zay vao vitany ary voamariny izay sazy zay tsy andray anjara amin'ny fionana izay karakarain'ny commune ny sabotsy ho avy izao ireo mpikambana eo anivon'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra araky ny nambaran'ny filohan'ny ity fikambanana ity tsy mazava hatrany izy ireo ny anton'izao fionana izao mioramanitra mienjana trano tady eo amin'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra sy ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao andaniny mitana ny heviny hatrany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mikasika ny fanomezana ny fanaovana contre visite ho an'ilay orinasa ao Maveta ankilany tsy eken'ireo mpitatitra amin'ny fiarakaretsaka io fanapahan-kevitry ny commune io noho ny tsy fahafantaran'izy ireo ny tena marina mikasika io orinasa io manoloana izany nampiantso fionana ny tena anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo amin'ny asabotsy ho avy izao fionana izay tokony ahitana maramaritra iraisana eo amin'ny rotonta nanamafa nefa ny teny anivon'ny fitara fa tsy andray anjara amin'ny fionana io raha nanapaka an'ireny fifanarahana miaraka amin'ny eo Mavety ireny izay voakasika mivantana ao anatin'ilay zavatra ny mpitatitra aminay taloha nanapahana an'ireny ny tokony nisy ny famorina mpitatitra fa tsy rehefa tatirahanareo le zavatra efa konokononareo any zay nareo vao andeha ampiantso mpitatitra en plus n'izay voavaky maly ireo tomponandraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna no mbola nanamafy fa hoe tsy hiemitra amin'ny fanapahan-kevitra amin'ilay Mavety fa tsy maintsy ho tatirahana amin'ny volana janoary 24 ny fantaniana tiako apetraka zany hoe inona ary ny antony anasananay any amin'io toeran'io raha ny fanadihadiana natao ireo mpitatitra ihany no nahazo fanasana mivantana avy tamin'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo nataon'ny commune rano dikany Jinga kosa ireo mpikambana mandrafitra ny birao ny fitara eto misy birao lanim-bahoaka voafidim-bahoaka zay matombo joro eto ary izay tsy mbola ny desevoiran'ireo taxi namanay ireo ko maninona moa no de tavinao tonga de hoe dinganina avy hatrany izahay satria nareo no izy ary ao anatin'izany hevitra te hanasa ny taxi rehetra zany ho anay ny fijerinay azy dia midika avy hatrany zany hoe misy finiavany nareo ny tena manao an'ilay politika fa tsy izahay de tavinareo lotona amin'ny resaka politika zay manamafy zay tsy mpanao politika zay tsy manao politika mihitsy ao anatin'ity tolona madio ity fa ianareo zao ny tena mampiseho ianareo ny tena manao
politika maloto manao politika ny fizarazarana te hizarazarana taxi hanjakana satria hitanareo le firaisan-kina be anay dia tianareo hozarazarana zay ka zay tsy hiditra amin'izany ny consigne efa mandeha ny anay ny serasera mandeha tsara mizotra tsara araka amin'ny tokony ho izy ny taxi koa tsy adala tsisy anatrika an'io zany zay Ivona, efa nisy ny fetrandro nomen'ireo mpitatitra fiarakaretsaka ny amin'ny tokony ameriana mandinika io fanapahan-kevitra io saingy tsy nampiovany toe-javatra izany. Efa nisy ihany koa ny filaharam-be nataon'izy ireo ny talatalasa teo. Filaharam-be natao fanehoana ny tsy faneken'izy ireo hatramin'ny farany, ny contre-visite ataon'ny Omavet sy ny filanjana ilalanterina vaovao misy dokam-barotra. Isan'ny firenena ahitana tranga fisandohana amin'ny alalan'ny internet i Madagasikara, fangalarana fahazahoana données samihafa anatin'ny tambazotra tserasera. Anatin'ny fanatanterana sy ny fametrahana paikady adina amin'izany isika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo. Miantarandriana evo. Fisandohana amin'ny alalan'ny internet tsy any ivelany any. Tranga hita matetika eto Madagasikara ny piratina kaonty anatin'ny tambazotra tserasera samihafa. Osika, fangalaram-bola, asa maloto isan-karazany, fahazonany mombamomba ny olona iray, na orinasa, na ny mikasika ny fandriam-pahalemana sy toedrara samihafa no mateti-pitranga, hoy ny manam-pahaizana mikirakira teknôlôjia sy internet. Ny olona ty zany mieritreritra fa satria izy moa dia mandrara fa aty Madagasikara eo. Tsy dia kanefa tsy marina zany. Fa naiza misy anao mahaliana ny mpanao an'ireny fanafiana isan-karazany maro lafy amin'ny informatika sy ny internet ireny foana misy anao. Ny mahaliana an'ireo moa ny voalohany ny angalarana n'le adresin'le olona rehetra tratrany any anatin'le tambazotra any. Ny sasany angalarana vola na angalarana information mety olon-tsotra no ampiasainy hidirana any amin'le orinasa. Misy ankehitriny ny fikarohana paikady ahafana miady izay osika na piraty amin'ny alalan'ny internet izay eto amintsika. Tsy mbola manan-kera nefa izany amin'izao fotoana izao. Teboka maro no mbola atao ahafana miaro ny données anatin'ny internet eto Madagasikara. Eto Madagasikara tsika hatramin'izay somary taraiky kely fa efa andalan'ny fikarakarana an'izay resaka izay tsika amin'izao fotoana izao. Fa io ataoko hoe efa mikarakaratsika izao. Efa misy zany zao ny fanomanana ny formation amin'ny fampianarana na ny orinasa na ny ankizy vao mianatra informatika izany. Araka izany misy ny fampiofanana ny ampikirakira ny internet hiditra amin'ny amatiana kokoa amin'ny resaka sécurisation des données izay. Hatreto any Etazonia no ahitana fitarainana be indrindra mikasika ny tranga osika anaty tambazotra tserasera raha ny fanazavana. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokam-barotra. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Promo rentrée. La fibre Baitelma est à seulement 249 000 $. Partout à Madagascar, vite installé. Illimité. Ultra rapide. Seulement à 249 000 $. La fibre Baitelma, c'est maintenant. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion.
Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achat de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel Telma, partenaire officiel BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika ny commune Andorano fotsy indray no nandray ny tsena fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary fanao ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Afapo avokoa izay tonga teny antoerana rindrandria mahefa. Taorian'ny commune ambanivohitra Vilihazo, ny commune Andorano fotsy indray zao no nisitraka ny hetsika tsy karakara ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny tena mirary. Afapo ireo izay nanontaniana ny amin'ny vidin'ny fitaovam-pianarana, manamaivana ny ray aman-dreny ny fisian'ny hetsika toy izao. Matonitony ihany aloha e. Misy fahasamihafana satria any amin'ny hafa zao lafolafo ny kahe. Fa eto ohatrany hoe mba mora ihany zany raha mijery an'ilay eto zao. Zay mahatonga anahy tonga dia voasarika eto dia vita teto. Dia marary. Mokoa ny sasany misy tsy mandeha fatsinjarany hoe singa andray fa eto aminareo mandeha fa mahay mitsinjo madinika zany ny tena marina. Na zany le zanako mihitsy zany ohatrany hoe manentana anazy zany hoe ao amin'ny malagasy miara-miainga ary no mividy an'ilay fitaovana fa ano no mora zany sady mba mirary. Dia izay no nampahatonga anahy nitady an'ilay standiny malagasy miara-miainga. Azo daholo ilay fitaovana moa mba misy ambom-bola koa zany mba hividanana ny hafa e. Fanamavanana sy fitsijovana ireo ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra no tena tanjon'izao hetsika izao raha mivoalazan'ny tompona andraikitra. Mbola itony hetsika raha mivoalazan'ny tompona andraikitra ihany eto amin'ity commune Andorano fotsy ity no mifangatahana ray aman-dreny. Tanjon'ny hetsika ny vehivavy malagasy miara-miainga zany natao teto amin'ny commune Andorano fotsy dia ny hoe hanala fahasahiranana an'ireo ray aman-dreny sahirana amin'ny fampidirana an'izany. Hetsika dia mbola itoy satria ny antony zao raha ny fandehany teo androany zao dia ohatrohatran'izao ny fandehany hoe misy nefa naheno dia tonga ny andro hoe aiza le toerana hivarotana. Io moa nisy fanamboarana dia somary tsy tonga dia hitan'ny olona atsy le toerana. Dia ny tsy nahita ny toerana indray zany fa nahita n'ilay vidiny mirary dia mbola lasa niazakazaka indray nody. Atsimondrano nefa ngezabe misy any Ambohidrano, misy any Bongatsara dia mbola misy lasa miverina ny sasany teny amin'ny firareo miala eo dia mbola hiverina izay. Fa na izany na tsy izany efa nanao fangatahana indray zay dia amin'ny alarobia amin'ny larobia ho avy zao zany mbola misy fiverena. Mezaka hatrany ny avy eo amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny hanampy ireo ray aman-dreny indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny tena mirary. Commune maro no efa nahazo tombotsoa tamin'izany, mbola isy ihany koa ny fitoizan'ny asa amin'ny commune maro hafa, anisan'izany Atoato ny commune Ambohitrolo Mahitsy, Andramasina. Araka ny efa nambara teo, mbola hiverenana ny eto amin'ny commune Andorano fotsy noho ny fangatahan'ny Besimaro amin'ny alarobia ho avy izao. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray 12 septambra 17 nisy ny fety natao tamin'ity androany ity teo amin'ny zaridaina Analakely noho ny tokanana ny tsangam-bato. Nisy ny solotenina tany amin'ny faritra. Miantarandriana evo. Taom-baovao malagasy iraisana io atoandro no notokanana tetsy amin'ny zaridaina Analakely tamin'ny fomba ofisialy. Ny tsangam-bato manamarika ny firaisamoam-pirenena tafiditra anatin'ny fankalazana androany. Tonga teny an-toerana ny andriana sy ny solotena ny sampoky tsirairay avy. Ny androany fananganana vato feizoro na koa hoe orombato na koa hoe andry mampiray firenena
io izy nazoro io. Ny vato dia vato nalaina tamin'ny faritry ny Arivon'ny Mama, zany hoe aty Ambato Miravavy. Isy antony ihany moa no nangalana azy tany. Ary nanorena azy androany indray dia toy ny nofokena amin'ny tapiavanana natao teny amin'ny tranobe ny Merina teny Ambohimanga Rova Omaly. Manome lanja ny kolontsaina malagasy ary manaraka ny fomba malagasy taky ny natao androany no ahafahany Madagasikara mandroso ireo mpikarakara. Ireo ray aman-dreny ara-drazana indrindra ny mpanjaka Tangalamena misy zao hitasika eto le fomba atao le mihodina magnodidina an'ity vato ity. Io zany magnamarika fifamatoram-pihavanana ao agnatin'ny malagasy samy malagasy. Ny rarina zany dia mba sy hisy koa ny ady mangaseka zay misy agnatin'ny foko 12. Zay nampidirindreo mpanjanaka ary manjanaka asika mandraka ankehitriny zany miseho hoe mametraka ny tegnany hoe irigna virazana irigna ivarazana igny gasy tompoko dia mitovy daholo sisy ambony razana sisy ambany. Satria zava-dehibe loatra manoloana ny fahalavon'ny hasina maha-malagasy na ara-toetsaina io na ara-toekarena ny fahefana indrindra lasa tompony mangatakatany ny gasy ka tonga saina ny ray aman-dreny avy amin'ny faritra maro dia hoe andaotsika mba handray zavatra tandrify atsika. Ny toetsaina zany dia isan'izany reny fatifaty olona tsy fandriam-pahalemana isan-karazany reny, ny fitiavan-tena izay tsy mba toetsain'ny malagasy mihitsy zany hatramin'izay. Eo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no mitoy ny lanonana raha ny fanazavana. Raha ny hita teny an-toerana feno mpitandro ny filaminana ny manodidina nanomboka ny maraina. Samy nanohy ny fiainana andavanandro ihany koa ankilany ny ankamaroan'ny olona, tao ireo nanohy ny asa, ny anatra sy ny maro hafa. Tsy mbola voarakitra ho andro tsy fiasana kosa ny 24 septambra na io aza ny daty voalaza fa iraisan'ny rehetra. Isan-taona izao fankalazana izao raha ny fanazavana. Tsy ahivina fa teny amin'ny Galeny Ambojatovo no nikasaina ho apetraka ity tsangambato ity ary nahazoana lalana teo anivon'ny kaomina Antananarivo. Noho ny lafiny ara-teknika kosa no nambara ho antony namindrana azy teo amin'ny zaridaina eto Analakely. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany Salon de la Gastronomie 17 teny amin'ny Alliance Française Andavamamba no nanatanterahana izany fampiratiana maro mahakasika ny tontolon'ny sakafo malagasy sy nahandro gasy no hita teny an-toerana. Isy ny fampiofanana mandritry ny hetsika mampiavaka ity andiany manaraka ity ny abetsahan'ireo mpiantsehatra sy ny mpandray anjara hitohatra amin'ny sabotsy sy alahady ny hetsika. Totosa androany ihany koa teto amin'ny Cool TV FM ny fisarihana ireo olona miisa 5 nahazo loka tamin'ny lalao quiz cool izay nikarakarain'ny Cool TV FM niarahana tamin'ny Shoprite sy ny stylo flair nandritran'ny 7 andro. Pondasha roetsy ariary isan'olona ny loka zaraina fanadina. Nandritry ny 7 andro nikarakarany Cool TV FM sy ny Shoprite ary ny stylo flair. Ankoatr'ireo izay efa mpankafy jazz hatramin'ny nandritry ny 7 andro nikarakarany Cool TV FM sy ny Shoprite ary ny stylo flair ny lalao quiz cool. Natratra 724 ny mpandray anjara tamin'ity taona ity. Bande d'asaro hetsy ariary izay ahazoana fitaovam-pianarana ny loka azon'ireo mpandray anjara misy 5 voasariky. Ny commissaire au jeu Razafy Joël sy Razafy Tsimeliko Edy no niatrika ny fisarihana. Ny alarobitolakandro manomboka amin'ny 2 ora no andraisana ny loka ety amin'ny fobetuera ny Cool TV FM Andranoabo ety amin'ny Somagel. Mila mitondra karaparondrom-pirenena sy taratasy fanamariana azy ireo nahazo loka ary mitondra ihany koa ny finday nandraisany anjara. Ireto avy ireo mpandray anjara misy 5 nahazo io bande d'asaro io. Voalohany, Andriana Toandro Njara Artina Fabienne. Faharoa, Andriana Arjon ary Nirina Florine. Fahatelo, Razafy Mamonjy ary Ndranto. Faefatra, Rakotonandrasana Mavarso Fara. Fadimy, Rakotaromanana Georges Clément. Tontolon'ny mozika kosa indray dia miamitombo ihany ankehitriny ireo mpankafy ny mozika jazz. Miainga amina loha hevitra iray matetika ny mpanao jazz ka eo andalam-pilalaovana vao mahita izay fomba amoahana izany ao an-tsaina. Manorana Efson. Ankoatr'ireo izay efa mpankafy jazz hatramin'izay, hita ankehitriny fa miamitombo hatrany ireo mpankafy azy eto Madagasikara. Tsy mifidy ihany koa fa efa hitana ny sokajin'olona rehetra ny mpankafy jazz.
Anaty cabaret sy rehefa concert ohatr'izany reny zany zao tena mba efa misy olona tazatazana foana ihany hoe rehefa grand concert na cabaret dia efa atao hoe mitombo zany le public amin'izao hoe mitombo le public gasy amin'ny jazz amin'izao. Misy olona hoe mihaino rock koa izy metal dia tonga koa mijery jazz, misy indray tena hoe tia mozika jazz be, misy mpakafy variété koa fa nefa ny curieux amin'le jazz ihany izy mizarazara be ny mondena public. Sady le jazz ia zany vaste be tsisy hoe misy jazz ho an'ny antitra, misy jazz ho an'ny tanora be dia be ny karazana. Misy hoan'ny olon-drehetra hoe vao miteny ny olona hoe za tsy tia jazz mbola tsy henony izay le jazz tiany fa misy jazz tiany mihitsy. Fomba ahafahan'ny mpiangaly azy maneho ny any an'eritreriny ny jazz. Miainga amina lohahevitra iray matetika ny mpanao jazz ka eo andalam-pilalaovana vao mahita izay fomba hamohanany eo an-tsainy. Misy araka izany ireo tsy mahay mihaino ny mozika jazz. Plutôt zany hoe tsy fantany zany, mbola tsy fantany zany le fomba le mozika jazz. Le izy resaka improvisation tena betsaka. Misy thème marana eo dia manao improvisation dia le izy la miresaka mozika izay misy zany no façon de s'exprimer an'le musicien. Dia mampiavaka ny jazz koa le izy le libre be, tsy dia tena misy hoe rock zao dia hoe ohatr'izao dia tsy maintsy ohatr'izao, variété dia tsy maintsy ohatr'izao. Fa ny jazz azo atao jazz rock io, jazz variété, jazz gasy, jazz rehetrarehetra afaka fusionnena daholo. Ho tanterana ny 2 oktobra ka hatramin'ny 14 ny volana oktobra ho avy izao ny festival Madagasikara andiany 7 andraisana mpanakanto malagasy sy avy any ivelany anjara ary ampahafantarana ihany koa ny jazz malagasy. Vaovao ara-panatanjahantena dia Tom Dumoulin no nandrobaka ny amboarana nandritry ny fiadiana tompon-daka eran-tany ho amin'ny hazakazaka amin'ny bisikileta farany teo. Mitana ny laharana fahatelo kosa ilay Britannique Chris Froome. Fanadidiny Mioramanitra. Mitoetra ny fahazonany amboara ho an'ilay mpiazakazaka amin'ny bisikileta Tom Dumoulin. Taoriny nahazon'ny amboara tamin'ny Tour d'Italie ny volana May lasa teo. Mbola norombainy ihany koa ny amboara ho an'ny fiadiana tompon-daka eran-tany ho an'ny hazakazaka amin'ny bisikileta sokajy contre la montre natao tao Norvège ny alarobia lasa teo. Lavo nandritra ity fifaninanana ity ilay andrarezin'ny hazakazaka amin'ny bisikileta Britannique Chris Froome. Tanany laharana fahatelo tao aorian'ny Primoz Roglic ity andrarezina ity. Mbola mitoetra ity fifaninanana ao Norvège ity. Araka ny fandaram-potoana amin'ity fifaninanana raisam-pirenena ity, ny asabotsy ho avy izao ny hazakazaka ho an'ny sokajy vehivavy amin'ity taranja ity. Hazakazaka izay ahitana ireo tompon-daka sy kalaza eo amin'ity taranja ity toa ny Pauline Ferrand-Prévot izay tompon-daka eran-tany tamin'ny taona 2014. Eo ihany koa i Peter Sagan indroa nandrobaka ny amboara eran-tany, i Julian Alaphilippe izay mpitarika ao amin'ny ekipan'i La France. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manamafy ny sazy atao amin'ny Korea Avaratra indray omaly ny filoha Amerikanina Donald Trump tamin'ny alalan'ny didim-panjakana. Milaza ihany koa ny mpitondra Amerikanina fa anasazy izay mifandray ara-barotra rehetra amin'ny Korea Avaratra. Fanadina ao amin'ny France 24. Mitohatra ny fanerena ataon'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny Korea Avaratra na dia tahakany tsy misy fiantraikany amin'ny filoha koreanina Kim Jong-un aza. Nanome toky izy fa hamaly amin'ny fomba enjana ny Donald Trump amin'ireo fampitahorana ny amtehana ny Korea Avaratra ataony. Taoriany kabary nataon'ny filoha Amerikana nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana. Nanamafy ny tenany fa isy ny sazy ara-toekarena atao amin'ireo olona na orinasa izay mifandray ara-barotra na manamora ny fifandraisana ara-barotra amin'ny Pyongyang. Io didim-panjakana vaovao io dia natao anapahana ny fidiram-bola ho an'ireo mpamatsy ny fitaovam-piadiana mahery izay manimba ny fiarahamonina. Ho an'ny Etazonia, azo atao daholo ny fomba rehetra mba hanerena ny Korea Avaratra hanajana ny finiavana mokatra fitaovam-piadiana mahery vaika. Nampitandrina ny Washington ihany koa i Chine sy Russia nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny amin'ny fikasana iady. Toerinay ny tifitra misilina ataon'ny Pyongyang tsy mitondra afa-tsy amin'ny fahasarotana sy ny loza ny herisetra ataon'ny tafika. Mbola mizara ny hevitry ireo firenena lehibe ankehitriny amin'ny fomba najanonana ny krizy ny Korea Avaratra. Ankilan'izay, nahita fifanarana ny vondrona Eropeanina nanaovana sazy hafa vaovao izay mandrara ny orinasa Eropeanina mampiasa vola ny Korea Avaratra sy hanondrana solitany any an-toerana.
alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Anao grève limité manomboka ny alarobia izao ny mpitsara mivondrona ao anatin'ny syndika mpitsara manerana ny nosy sy ny mpirakidrara fa nilikiliana ary tsy nivaliana ny fitakian'izy ireo no antony izany. Totosa androany tetsy amin'ny gara Sorano ny Tour du monde de la francophonie ho an'i Madagasikara fiara-miasa teo amin'ny Cool TV FM sy ny TV5 Monde androany tamin'ny 12 ora latsaka ora teto an-toerana no ny ampita mivantana maneran-tany ny teto Antananarivo. Ary farany mody an'ny commune Andoranfotsy indray no nandray ny tsena fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary fanao ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Afa-po avokoa ireo izay tonga teny an-toerana. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Angasitranay ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Bonjour. Bonjour. Naraino teu, Nivavao, Nyaraka tami. Bonjour. Juan Siga Diabe.